dia faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teniko amin'ity an'ity indray. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manahoana ny andro any amintsika any dia aminay aloha dia mba tsara aloha zao. Fa faly indray mifanatry tavy mianatra amin'ny tenin'ny Tompontsika, izay ny anarantsika eto. Ary averina foana ilay izy tsisy resaka aza eritreretina mihitsy hoe resaka tsy fitiavana. Fa rehefa niteny ange Jesosy tato amin'ny afatra ho an'ny fiangonana dia inona zavatra nitenen'i Kristy? Fitiavana ange nitenen'i Kristy zany mba ialan'ilay fiangonana zany amin'izay zavatra tsy nety. Ka aza raisina mihitsy hoe tsy fitiavana ilay izy fa fitiavana no hitondrana an'ity afatra ity. Mba hamonjena ny vahoaka an'Andriamanitra ary tsy vitan'izany ihany koa fa Jesosy no mitondra ilay afatra fa tsy za zany mba mampita ilay ety amintsika fotsiny. Ka dia aokantsika hanana fotony daholo, hanana fo feno fanetretena mianatra ny tenin'ny Tompo. Manasantsika ary hiaraka hivavaka alohan'ny hanomboana ny fotoana zany, hiaraka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io, raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Ianao ilay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny Tompo, ianao ilay mendrika noderaina sy hokalazaina. Voninahitra ny eo an'ilay naharan'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy, voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry, ilay mpamonjy anay ka nisolovona ho anay. Misaotra raha io fa mbola nomenao indray ity fotoanany ity izay fa hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Ary fantatra fa tsy mahefa manao na inona na inona izay raha tsy ianao no miasa ao anatinay. Alohan'izany nefa Andriamanitra dia manaritra ny fifonanay izay tonatrenao. Mifona raha io dia amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra izay vitanay teo anatrenao. Tamin'ity an'io ty tamin'ny andro lasaka mbola tsy nifonanay taminao. Mamindrafo aminay raha io mamela ny elokairenao. Tsisy miafina aminao ny amponay ary mifony manontolo no hifonanay tonatrenao. Ka dia mangataka aminao zay Kristy, diovy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao zay Jesosy io ho afa-keloka. Ary eo ka Tompo Andriamanitra ray ilay raha ny zanak'ondry namarina anay sy namasina anay ka namiditra fihavanana ho aminay sy ho aminao Andriamanitra ray. Misaotra anao ihany koa nefa izay Andriamanitra ny amin'ny fitantananao ny fiainanay sy ny fiainao anay. Saorana ianao ny tombolandro mahavelona izay omenao anay isan'andro, ny fahasalamana izay omenao anay, ny hanina hohaninay isan'andro. Ianao ny saorana ianao ny saorana izany rehetra izany ny amin'ny fiainao sy ny fitantananao anay. Satria enina ny voninkazo eny an-tsaha Tompo, tsy misy izany raha tsy ianao no mampaniry izany. Na ny voromanidina raha tsy manana ny sakafo hohaniny raha tsy ianao no manome izany. Fa vao maika hoe fa izay Andriamanitra, tsy ho tahinao dia ianao no miahanay raha mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao izahay. Meonay ny finoana, meonay ny fanantenana, meonay ny fahatokiana fiainanao Andriamanitra. Isory teo anatinay ny ahiasy ny tahotra rehetra. Ary ninona hita mavesatra ho entinay dia eo am-pelantananao Kristy no ametrahanay izany. Raisy Jesosy io ny entanay rehetra fa ianao mitondra izany dia ho maivana izay. Ka aoka Kristy, ny fitsaharanao sy ny fiadananao no toetra aminay zanakao. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Ary raha misy tsy salama aminay, na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina dia aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao ny hanasitrana izay marary. Ko mandidy ny aretina rehetra izay mandamaka tao tokantrano ato, mampalemy io ambony fandriana tsy mihetsika io, sy izay aretina maro samihafa mahazo ny tsiraray avy. Mandidy izay aretina rehetra amin'ity tokantrano ity mahazo ny tsiraray avy ato. Sitrana izay marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny dia kapoka taminy ary nerin'ny fanahy masina. Mandidy izay marary ato tokantrano ato, mandidy ny aretina izay mahazo ny ato tokantrano ato, sitrana izay aretina mahazo ny ato tokantrano ato na inona izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny dia kapoka taminy ary nerin'ny fanahy masina. Mandidy ihany koa izay fanahy ratsy rehetra mialokaloka ato tokantrano ato, na mampahory ny olona ato tokantrano ato. Mandidy ianao ary Satana devoly, miala ianao ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana n'ity tokantrano ity.
mandidy anao ry satana devoly, miala ianao amin'ity tokantrano ity, miala ianao amin'ny olona zay eo amin'ity tokantrano ity, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Le vonona ianao ny amin'ny fofonain'i Jesosy so ny amin'ny rahany zanak'ondry. Ravy satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana teo tokantrano ato, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny olona zay mijery zao fampianarana izao sy mihaino zao fampianarana izao. Dia midera anao zay Andriamanitra, mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao. Eo ny koa Andriamanitra ny amin'ny fahasahiranana zay misy ato tokantrano. Ny anina androany tedavina androany, ny anina rapitso tedavina rapitso. Eo no mitady asa fa tsy manana asa. Eo no tsy omeny vady vola hividianana sakafo. Eo ny nanitrano alofana ihany koa raha mbola mandeha mifindra trano tsy maka tsy makaroa, anahirana izany rehetra. Jesosy eo pelantananao no metrahanay ny fahasahiranany tsiraray avy, na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Jesosy io tahio izy ireo, meo izay anjara sahaza ho azy. Tahio ny anina hoanin'izy ireo, tahio ny asa fiveloman'izy ireo, tahio ny fianaran'ny ankizy, tahio izay tsy manana trano hitoerana fa mifindrafindra ny aman'olona any, zara raha mbola mba misy hipetrahana. Ao ihany koa ny sasany izay tena tsy manana hialofana mihitsy azy, mba mindrafo amin'ny tsiraray avy Kristy eo. Ka aoka Tompo hiahy azy ireo ny ianao sy hitahy azy ireo, hamezy anjara sahaza ho azy ireo. Dia raha ianao Andriamanitra ray io, ankalazaina ny anaranao anie. Dia mangataka aminao ihany koa izay raha io, eo pelantananao no metrahanay izao fampianarana izao, ka aoka ray tsisy arombaka izay eo pelantananao. Dia aoka andranao ndrafitra ny fampianarana Jesosy io sy ny fifandraisanay amin'ny olona ny tokantrano any mba tsy hanana sy tana fahefana na dia kely aza. Reoka Andriamanitra ray ny fanainao masina no hirotsaka aminay amin'ny fahafenona, ka izy no mampianatra anay ny teninao. Koa dia mangataka aminao raha io, mampianara anay indray ianao amin'ity anio ity, amin'ny alalan'ny fanainao masina Jehovah Tompony maro, fa voninkeliny raha io izay vahoakanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanandratanay izany vavaka izany raha tonatrenao. Alleluia. Amen. Sorantsika ny Tompo lehibe, mbola afaka indray niaraka ny vavaka zany tsika alohan'ny dirana fampianarana, satria zava-dehibe loatra ny fivavahana raha tsy apetratsika amin'ny Tompo, tsy afaka manao na inona isika izany. Inona moa zany mamintina kely ny lesona izay nresantsika tamin'ny farany iny. Zafady lesona izay hitantsika dia namarantsika le fifandrefiana zany tao amin'ny tomboka sy fahatelo, dia ny mikasika le soavaly fahatelo zany, le soavaly mainty. Dia ny zavatra hitantsika teo zany resantsika fara dia niresakitsika teo amin'le toko fahaenina, verenantsika vakina le izy, dia ny andininy fahaenina. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ina ny zavatra resahany io zany? Zavatra resahany zany dia zao manao hoe: ary nareo fa toa nisy feo teo voan'ny zava-manana efatra nanao hoe venty ny vary pitsikeran'ny fatambary kely ary venty koa ny vary ordiay ny telon'ny fatambary ary aza manimba ny diloilona ny divay ianao. Ao nosy izy teo, venty ny vary pitsikeran'ny fatambary kely, venty koa ny vary ordiay ny telon'ny fatambary ary aza manimba ny diloilona ny divay ianao. Io zany resahantsika farany izy io. Dia ny zavatra hitantsika tamin'izy io dia hoe zavatra anankitelo zany no resahany io. Miresaka vary izy, miresaka diloilo izy, miresaka ihany koa izy ranom-boloboka. Ina moa le resaka vary zany? Ny vary zany na ny diloilo na ny ranom-boloboka dia ireo le foto-tsakafo teo amin'ny zanak'Israely zany. Ka teto amin'ity fiangonana ity zany dia ny zavatra tsy ampy indrindra dia zao hoe ny vidiana lafo ny vary. Inona nefa ty vary tenenina ity?
dia ilay tenin'Andriamanitra io. Zay mahatonga azy io hoe venty ny vary tritika eran'ny fahatambarakely ary venty ny vary ordea intelon'ny fahatambara. Zany hoe tena vidiana lafy mihitsy zany ilay tenin'Andriamanitra, satria le miteny izy hoe venty io le hoe denaria ray zany no ny vidianana kapokam-bary anankiray. Denaria anankiray no ny vidianana ordea kapoka telo zany. Tena hoe ny vidiana lafy zany. Dia inona ny tsy ampy tao amin'ity fiangonana ity zany, dia ny zavatra tsy ampy zany dia zao le tenin'Andriamanitra mihitsy zany no lasa natao tsinitsinina tamin'ity fiangonana ity. Le tenin'Andriamanitra mihitsy zany lasa natao tsinitsinina teo anivon'ity fiangonana ity. Ny zavatra anankiray nefa dia zao. Inona ny zavatra anankiray? Hitantsika hoe na dia teo zany nahalafo an'izay hoe vidy sakafo zay zany, satria tsy nosoloana le tenin'Andriamanitra. Ny fiangonana zany tsy navita ntsony na manara-panahy ny vahoakan'ny fiangonana. Zany hoe ny mpitondra ny fiangonana zany tsy navita na mahana ny vahoaka ntsony ara-panahy, satria ny fiangonana variana amin'ny zavatra ara-materialy, variana amin'ny fifandraisana ara-panjakana, variana amin'ny fandrosoana anika lasa natao ambanin-javatra zany ny famahanana ny fiangonana. Ary fantatsika tsara fa ny fotom-pampianarana izay nampianarana tao anivon'ny fiangonana dia zao fotom-pampianaran'olombelona no lasa nentina tao. Lasa le fotom-pampianaran'ny eglizy no nomena teo zany, ary le fahefan'ny eglizy no lasa fahamarinana teo anivon'ilay fiangonana. Dia lasa nona ny vahoaka zany ara-panahy, nona ara-panahy. Dia lasa nahantra ny fahalalana mikasika an'izay zavatra zay. Dia jerentsika nge jerena inona raha anivon'ny tantara no jerena, raha anivon'ny tantara no jerena zany fahalalana amin'ny soratra masina zany talohan'ny 3 sy 300, dia tena mbola niaina tao anatin'ilay fahamarinana voakan'Andriamanitra, satria teo anivon'ilay fiangonana voalohany. Fa taoriana zany dia naninona ny nahantra zay fahalalana zay. Ary amintsika amin'izao vanim-potoana zao dia jereo fotsiny hoe firy ny fiangonana kristianina zay misy. Firy. Misy karazana fiangonana be dia be eo, samy manana fahamarinany daholo. Normal ve zany hoe samy manana ny fahamarinana daholo? Zavatra tsy normal zany, satria nao lasa ohatrany hoe samy manao zay saim-patany daholo zany ny rehetra. Tsy miverina amin'ilay hoe inona moa ny tenenin'ny soratra masina zany, nefa io ny bazy zany. Dia samy manana fotom-pampianarana tsy normal zany. Jereo fotsiny hoe ny eglizy katolika mivavaka amin'ny Maria izy, manao sarivongana izy, dia mianatra izy dia katesizmy no ianarana, mianatra ny didin'Andriamanitra izy, didy folon'ny eglizy no ianarana. Tonga koa ny fiangonana protestanta dia mbola nanina koa mivavaka ihany koa amin'ny andro alahady ny fiangonana protestanta. Dia ny fiangonana protestanta fotsiny ny esorin'ilay Jesosy mifatoka amin'ny hazo fijaliana fa ilay lakroa sisa napetrany eo. Dia eo ny literianina ihany koa manana ny didy folony koa ny literianina, tsy mitovy amin'ny Baiboly. Zany hoe misy fahasamihafa koa zany eo. Dia nanao dia samy nanao daholo ny rehetrarehetra tonga taty aoriana. Tonga ny adventiste manana misy ny fahamarinany koa tao. Ny adventiste moa misy an'ilay resaka hoe mpaminany, manana mpaminany izy hoe madame White ny mpaminany eo. Dia hoe ny boky ny madame White no fanahy ny faminaniana. Dia toteny ny boky iny dia tena zava-dehibe, lasa baiboly faharoa mihitsy ao amin'ny fiangonana adventiste zany fanahy boky ny madame White zany, fanahy ny faminaniana, lasa baiboly faharoa. Nefa tokana ny soratra masina eo zany zava-dehibe zay zavatra zay. Dia efa misy teny sady hoe manenjika madame White, tsisy fanenjena eto, fa mbola ianarantsika daholo mikasika zay zavatra zay. Tonga koa ny resaka fiangonana tsika mijery indray tsika ohatrany hoe ny mormon ohatrany. Dia manana mpaminany ny mormon, antsoina hoe Joseph. Dia nahita fahitana izy, dia nomena boky izy. Dia io baiboly ny mormon amin'izao fotoana zao io, baiboly manana akoatra ny baiboly dia manana boky anankiray koa ny mormon zay misy ny fotom-pampianarana. Tonga koa ny témoin de Jéhovah manana ny azy koa izy, misy baiboly eo fa maninona manana le hoe tsy haiko hoe guide
tour de guide moa sa inona ny anarany ohatr'izay ngamba ny anarany teo fa tsy de ladiliko tsara de zay no bazen'ny zareo ka raha vao tsy mifanaraka an'izay tsy izy tonga koa ny apokalipsa fiangonana apokalipsy manao akanjo manga sy fotsy daholo ny eo am-piangonana rehefa tsy manao akanjo manga sy fotsy de any ambaravarakely ianao fa io ny akanjo nomen'ny Kristy de manao daholo zany fotom-pampianarana eno ny mpaminany fa rehefa tsy mihaino ny tenin'ny mpaminany ianao de tsy izy ianao de mila mihaino ny tenin'ny mpaminany de misy fiangonana maro samihafa tsy ary voatanisa eto daholo fa misy karazana de jereo vokatra n'izay zavatra zay taorinan'io 3 no zay fahamarinana very zay teny be dehibe ny fiangonana ihany koa zany tateoriana zany tateoriana efa amintsika am'izao taorinan'ny eglizy katolika zany be dehibe ny fiangonana nitsangana anika samy nanao ny fahamarinany daholo de fanontaniana mipetraka manao hoe mahatonga ny soratana ty boky ny apokalipsy ity araka le teny zay nomena antsika inona ny zavatra ny teneny io verenantsika kely le toko voalohany zao ny zavatra ny teneniny eo vakitsika apokalipsy toko voalohany de ahoana izy eo am'le andininy voalohany io ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana mba asehony amin'ny mpanompony zavatra tsy maintsy ho tonga saingana ty fanambaran'i Jesosy ty mila fantarina zany zay mahatonga antsika mianatra am'ty ary ny fianarana an'ity fanambaran'i Jesosy Kristy ity de zao famerenana antsika zany am'le fampianarana fototra zay very taorinan'io 3 sy 300 io zay zany ny amerenana antsika eto am'izao fotoana zao zany satria ny fahalalana zany zao de mahantra amin'ny fahalalana ny vahoakan'Andriamanitra zany tsy fa inona moa zay mahantra amin'ny fahalalana ny vahoakan'Andriamanitra na de teo aza nefa izay rehetra izay vokatry ny nataony fiangonana Pergamos zany tamin'ny hoe tamin'ny resaka le hoe variana izy amin'ny resaka hoe fandrosoana variana izy amin'ny resaka hoe serasera variana izy amin'ny resaka hoe fankasitrahana eo anivon'ny fitondram-panjakana vanina izy amin'ny fanamboarana fiangonana sy ahoana no azona zay fankasitrahana zay ary de tena efa nakasitrahany fiangonana nakasitrahany fitondram-panjakana izy de niroborobo am'izay le fiangonana zany niroborobo koa ny fifandraisan'ny fiangonana tamin'ny fitondram-panjakana ary fantatsika tsara fa lasa kristianina ny emperora sy ireo mpitondra fanjakana zany de rehefa nikambana zay zavatra zay de nanahoana io le hitantsika hoe tafiditra tao am-piangonana ny fampianaran'ny Balama zay mampinana le vahoakan'Andriamanitra ny enana terina tamin'ny sampy donc lasa nijangajanga ny vahoakan'Andriamanitra zany lasa nanao zay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra vokatra n'izay zavatra zay vokatra zay fiarahana zay zany ary hitantsika ihany koa tamin'le resaka hoe mitana ihany koa fampianaran'ny Nikolaita hoe lay didin'Andriamanitra tsy nitandremana tsony zany fa lasa nanao hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ka afaka mandeha amin'ny filan'ny nofo sy ny fanindriny zany de ny lalàma zany tsy nitandremana tsony vokatra n'izay zavatra zay nefa de zao hoe voavetaveta zany le fiangonana noho fitsangajangana io zany na de teo aza nefa zay rehetra zay amarana antsika le lesona de zao marina fa le tenin'Andriamanitra noho ny vidiana lafo teo amin'le fiangonana marina fa le tenin'Andriamanitra noho ny vidiana lafo ka sarotra no nahazo le tenin'Andriamanitra na de teo aza zany zay hoe nahantrany amin'ny fahalalana zay le fiangonana de le famonjen'Andriamanitra zany mbola nipetraka inona le famonjen'Andriamanitra de io le aseho an'le hoe diloilo sy divay verenantsika vakina kely le izy teo apokalipsy toko 4 de ny andininy 4 tapany faharoa de ahoana izy eo am'le andininy 4 tapany farany de hoy izy ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao aza manimba ny diloilo na ny divay ianao zany hoe le varo no ny vidiana lafo zany fa ny zavatra miteneniny kosa de zao hoe aza manimba ny diloilo na ny divay ianao zany hoe le varo no simba zany fa le divay sy ny diloilo tsy simba inona nefa ny zavatra nresantsika teto rehefa nianatra tsika hoe inona ny hevitry le hoe diloilo
ny diloilo dia maneho inona maneho ilay fanahin'andriamanitra ny diloilo dia maneho ilay fanahin'andriamanitra ary le divay dia maneho le rany Kristy ka na dia teo ara zany le tsy fisikanina teo anivon'le fiangonana dia zao hoe le fanahin'andriamanitra zany mbola niasa tamin'le fiangonana ihany mitondra azy mba handehanany amin'ny fahamarinana ary le rany Kristy ho an'izay mitady azy dia mbola mamonjy izay mitady azy Kristy mbola manadio sy manasa azy izay nge no mahatonga aty amin'ny izay no mahatonga le hoe izay maharesy izay no mahatonga le hoe izay maharesy zany hoe misy zany eo amin'ny Pergamos dia zao hoe nandray le fibebahana misy eo Pergamos izay nandray ny fibebahana io izay nomeny Jesosy Kristy zany dia nanahoana nanaiky mbola hiasan'ny fanan'andriamanitra mbola mitady io fanan'andriamanitra io ka rehefa mitady ianao ozy ny tenin'andriamanitra hoe zay mitady no mahita zay mangataka no mahena zay mangataka no mena zay mandondona no vahana ka eto zany ho andry mbola mangetaeta zany ilay fanan'andriamanitra hiasa aminy dia andriamanitra manindra fo dia hiasan'ny fanan'andriamanitra izy dia rehefa hiasan'ny fanan'andriamanitra izy dia ilay rany Kristy mbola manadio sy manasa azy manafaka azy amin'ny fahotany ahoana izy amin'ilay toko faharoa vakitsykely ange amin'ilay toko faharoa andininy fahinana ambin'ny folo dia zao no teneny eo toko faharoa andininy fahinana ambin'ny folo manao hoe koa dia mibebà fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainga ianao ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako koa dia mibebà zany hoe nisy zany teo ny bebaka dia hozy izy izay maharesy misy koa teo zany nivoaka mpandresy mikasika izay zavatra zay misy koa nivoaka mpandresy mikasika izay zavatra zay ka vokatra n'io fiasan'ny fanan'andriamanitra io zany izay mitondra azy ireo indray mitondra azy ireo mamerina azy ireo amin'ny fahamarinan'andriamanitra no le rany Kristy izay mamonjy azy ireo dia miasa andriamanitra zany tsy manadino azy ireo fa ho an'izay mangetaeta mitady ny fahamarinan'andriamanitra dia ny fanan'andriamanitra mbola miasa ho an'ireo izay mbola manaiky hodiovina noho ny fahotana dia le rany Kristy mbola manadio sy manasa azy ireo manafaka amin'ny fahotana ary vokatra n'ilay resaka le hoe dovay sy diloilo teo dia na teo amin'ny baiboly ara zany io sarina hoe dovay sy diloilo io dia aseho ho fanasitranana zany izy io satria eto dia fanasitranana zany ny asan'ilay diloilo sy dovay dia raha isitsika fotsiny nge aty amin'ny Luka toko fahafolo aty dia ina zavatra teneny rehefa misy tantara anankiray eto mikasika le Samaritana tsara fanahy dia nisy olona anankiray tato zay notafian'ny jiolahy ka naratra mafy izy ity dia inona no nataon'le Samaritana tsara fanahy taminy rehefa naratra mafy izy toko fahafolo dia ny andininy 4:30 no vakitsika dia zao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy andininy toko fahafolo ny andininy 4:30 dia nanatona le olona naratra zany le Samaritana dia hozy izy dia nanatona izy ka nofeheziny ny feriny sady nasihany diloilo sy divay dia nampitaingenany tamin'ny bibiny izy ka nety no any amin'ny tranom-bahiny dia notsabony zany hoe hoentina zany hoe maninao zany miapezenao manamaivana anao zany manamaivana ny izay marary aminao zany le izy noentina nasitranana ihany koa zany ny diloilo sy ny divay dia ny hoe ara-bakteny zany teo hitantsika tsara eo le izy hoe nofeheziny ny feriny dia nasiany diloilo izy dia nasiany divay ozy izy dia noentiny tany amin'ny trano izay hoe eritreretany hitsabonana azy zany nefa eto zany resaka ara-panahy no resahantsika dia mba ho fanasitranana ihany koa zany le vahoaka an'Andriamanitra zany izay miaina ao anatin'ity toerana lasa misy fijangajangana ity zany sy finanana enana terina tamin'ny sampy ity dia zao hoe eo le diloilo eo le divay manamaivana zany hoentina hanasitranana le ferinao zany satria misy fery ty fiangonana ity zany marary ty fiangonana ity dia izay zany mikasika le izy
sorantsika ny tompo a tapitra ny amin'ny lesona mikasika any Pergamosy iny. Hiditra indray zany tsika amin'ny lesona manaraka dia ny Tiatira indray zany tsika ny fiangonana fahaefatra izany. Hiditra ary tsika ny fiangonana fahaefatra iray miverina zany tsika amin'ny Apokalipsia. Apokalipsia toko faharoa tsika. Apokalipsia toko faharoa dia ny andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Apokalipsia toko faharoa andininy valo amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Dia inona ny zavatra mitenen'ny soratra masina alohan'ny mamaky le izy tsika dia aty amin'le andininy fahatelo izy toko voalohany dia ahoana foana ozy le teny sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra tao anatiny fahatombotra ny andro. Izany hoe fahasambarana indray zany no mbola makitsika zavatra voasoratra tao amin'ny bokin'ny Tiatira ato indray. Eo mantsy le averiko foana le izy hoe tsisy fanenjena na fanaratsiana le izy fa mianatra tsika ny amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ka raha mamaky zany tsika miresaka n'ity andininy valo amby folo ity indray mandrapatonga amin'ny fahasivy amby roapolo. Misy fankasitrahanao, misy fanakiananao, misy torohevitra ao. Ka raha iresaka an'ireo tsika zany dia zao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny bokin'ity faminaniana ity izy ny tenin'ity faminaniana ity mitandrina izay voasoratra tao anatiny fahatombotra ny andro. Ka na fankasitrahana na fanakianana zany ny teny ato na torohevitra dia zao hoe fahasambarana antsika zany ny malala amin'izay zavatra zay dia hiaraka amaky indray ary tsika izany. Andininy valo amby folo ny anaran'i Jesosy. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Tiatira. Izao no lazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana mangano ano. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao. Ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa manateny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy inana enana terina tamin'ny sampy. Ary nomeko andro ibebahana izy nefa tsy nentiny bebaka tamin'ny fijangajangana. Indro ampandamahako eo ampandriana izy ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ary vonoko tamin'ny fahafatesany zanany ary ny fiangonana rehetra ahalala fa izao no mandinika ny vosiny fo ary omeko araka ny asanao avy ianareo rehetra. Fa aminareo izay sisa any Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba malala ny ataon'ireo hoe sain-dalin'ny Satana dia izao no lazaiko. Tsy ho vesarako entanafa ianareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa ary iandry azy amin'ny temby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Ary omeko azy ny kintana fitarikandro izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay zany mikasika niny afatra ho an'ny fiangonana Tiatira iny tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompo izany. Alohan'ny hidirantsika amin'izay aloha dia zao hoe hijeritsika ny tantara. Aiza indray ary ny toerana nisy an'ity Tiatira ity satria tanàna nisy izy io zany tamin'ny andron'ny Jaune zany tany amin'ilay hoe Asie Mineure efa niresahantsika zany na hoe Asie Minora zany. Dia ny toerana nisy azy ity zany dia 520 kilometatra miala teo Pergamosy ny toerana misy azy ity. Any antsinanan'ny Pergamosy zany no misy azy 520 kilometatra miala aveo Pergamosy. Ary raha nahititsika tamin'ny tanàna izay nijerentsika teo aloha na nandanja ny tanàna izay hitantsika na hoe nisy voninahitra ohatra hoe Pergamosy zao tena hoe toeram-panjakana feno voninahitra fa ity tanànan'ny
Tiatira ty zany dia tanàna tsinitsinina zany izy ty, natao tsinitsinina, ary ny toery ny lanja zay nomena azy zany dia tena natao mihitsy hoe ratsy, tanàna ratsy, tanàna ohatrany hoe tsisy ilana azy zany lay tanàna zany, tena natao tsinitsinina zany lay tanàna. Zavatra anankiray nefa nampiavaka anazy ihany koa dia zao hoe teo anivon'ny tanàna io ihany koa dia nanana fivavahana izy ireo, misy fivavahana tsampy nipetraka zany teo amin'io tanànany Tiatira io, fivavahana tamin'ilay andriamanitra atao hoe Tirinosy. Io andriamanitra Tirinosy io nefany inona izy io? Andriamanitry ny masoandro izy io, andriamanitry ny masoandro izy io zany. Miverina foana zany ty andriamanitry ny masoandro ty ato. Tary aloha izy hitantsika fotsiny hoe andriamanitry ny masoandro, fa etsy ny tenena mihitsy hoe Tirinosy, dia hoe andriamanitry ny masoandro. Io zany fivavahana nisy teo amin'ity Tiatira ty. Ary ny dikan'ilay hoe Tiatira, ny hevitry ilay hoe Tiatira dia hoe toerana fanaovana sorona sy fanaterana fanatitra zany. Toerana fanaovana sorona sy fanaterana fanatitra. Ny taonjato zay nisy an'ity fiangonana Tiatira ty zany, amin'ity afatra omeny Jesosy Kristy an'ity fiangonana Tiatira ty, satria tsika manaraka le tantaran'ny fiangonana zany manaraka inona? Manaraka vaninandro zany, manaraka taonjato ny afatra ho an'ny fiangonana zay hitantsika. Hitantsika tamin'ny fiangonana Efesosy dia niova taonjato, tika tamin'ny fiangonana Smirna, niala teo Smirna resika dia niova taonjato, zany hoe le fivoaran'le fiangonana kristianina zany no hitantsika eto. Ka rehefa tonga aty amin'ny Tiatira zany tsika fiangonana Tiatira dia tamin'ny taonjato 7telopolo taorianan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny 770 sy arivo zany. Zay zany toerana nisy an'ity fiangonana Tiatira ty zany, 7telopolo sy 700 ka hatramin'ny 770 sy arivo zany nisy an'ity periodin'ny tantaran'ny fiangonana Tiatira ity izany. Dia jerintsika hoe araka le nitenena teo hoe Jesosy no nanome an'ity afatra ity, ka ho jerentsika indray ary zay signature an'i Jesosy Kristy zay, nanany hoe nisoniana ataony hoe inona indray nisoni, satria araka izay zavatra efa hitantsika hatramin'izay foana dia zao hoe rehefa manao sini Kristy dia jereo tsara fa isaka manao sini izy amin'ny fiangonana dia zao hoe miova anarana foana Kristy, satria Kristy manana anarana be dia be amin'ny anaran'izay omena azy, ary arakaraka le anarana omeny Kristy io no zavatra mifandray amin'le afatra zay omena an'le fiangonana. Ka inona indray ary no anarana hoentin'ny Kristy amin'ity fiangonana Tiatira ty, ary inona no tiany afatra tiany ampitainy amin'le fiangonana Tiatira mikasika an'le soni zay hitondran'ny anarana eto zany. Dia Apokalipsy 4:20 no jerentsika. Dia zao ny zavatra teneniny eo zany. Apokalipsy 4:20 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira, izao no lazainy ny zanak'Andriamanitra, izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano. Eto zany le endrika zay isehon'i Jesosy amin'ity fiangonana ity, dia tonga dia inona ny zavatra teneniny? Izao no lazainy le zanak'Andriamanitra ozy izy. Maneho zany izy hoe le zanak'Andriamanitra mandefa n'ity afatra ity. Faharoa manaraka an'izay dia inona koa ny zavatra lazainy? Izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano. Efa hitantsika io endriky Jesosy io, fa io le endriky Jesosy eo amin'ny voninahiny zany. Kanefa le endriky Jesosy eo amin'ny voninahiny io tsy le endriny rehetrarehetra no napetrany teo amin'le nahitana azy, fa inona ny endriny zay isehon'i Jesosy eto amin'ny mazanak'Andriamanitra eto? Izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano. Inona ny hevitra tiany ambara amin'izay zavatra zay? Eto zany le fisehon'i Jesosy dia miseho amin'ny endrika inona? Miseho amin'ny endrika hazavana, miseho amin'ny endrika lelafo zay tsy zakazakaina ny mijery azy na ny manatrika azy. Tsy zakazakaina ny mijery azy, ohatrany hoe mijery masoandro zany ianao eto. Jereo io masoandro io fa tsy zaka ny masonao amin'ny tatovovonana iny, sokafo ny masonao dia jereo masoandro io fa tsy zakanao mijery ny masoandro. Dia ny zavatra anankiray nefa dia zao hoe ile endrika isehoan'i Jesosy izany dia amin'ny endrika iny, amin'ny endrika masoandro ny isehoan'i Jesosy eto, zay tsy hay jerena.
ahoana izy izy teo manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana mangano ano, tahaka ny varahana mangano ano. Amin'ny teny frantsay nirezahany varahana mangano ano dia izao ny tenenana anazy ato: celui qui a les yeux comme une flamme de feu izy et dans le pied sont semblables à de l'air ardent. Zany hoe zavatra tena ohatran'izay hoe lelafo mirehitra ny masony iny ary ny tongony any amin'ny teny any amin'ny Daniel any koa izy dia ohatrany hoe embrasé ozy izy ny tongony iny zany le hoe airain ardent zany, ohatrany hoe embrasé ny tongony, ohatrany hoe mirehitra ihany koa zany ny tohotry ny tongony iny zany. Dia eto nefa le sehoin'i Jesosy zany dia amin'izay endrika masoandro izay mihitsy no sehoiny, ohatrany hoe ilazany hoe iza ny tena masoandro, satria manana fivavahana Tiatira ty. Inona ny andriman'ny ivavahany Tiatira? Ilay Andriamanitra masoandro ny ivavahany Tiatira. Nefa iza le tena masoandro? Ny anarantsika teto, inona ny kodin'ny masoandro? Fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra ange le masoandro e. Iza nefa maka an'le toeran'le masoandro eto? Le Andriamanitra tsy izy no maka an'le toeran'le masoandro. Ka ny filazan'i Jesosy zany sahady eto hoe izao no lazain'le zanak'Andriamanitra, le manana maso tahaka ny lelafo, le manana tongotra ozy izy tahaka ny varahana mangano ano. Eo zany isehoan'i Jesosy sahady, midénoncer sahady Jesosy zany, mitsara sahady Jesosy hoe iza le tena masoandro. Izany hoe amin'ity fiangonana ity zany dia zao misy usurpateur zany amin'ity fiangonana ity. Misy maka ny endrika Kristy zany amin'ity fiangonana ity, na maka ny endrika Andriamanitra amin'ity fiangonana ity nefa tsy Andriamanitra izy. Zay ny asehoan'io sahady le hoe amin'ny maso tahaka ny lelafo, tongotra mangano ano tahaka ny varahana mangano ano io zany. Dia efa manambara sahady izy hoe iza le tena Andriamanitra, fa misy Andriamanitra sandoka ato amin'ity fiangonana ity. Io Andriamanitra masoandro tsy Andriamanitra fa zany tena Andriamanitra, le zanak'Andriamanitra. Zany o Andriamanitra. Dia izay sahady ny asehon'le izy eo amin'le fiangonana hoe misy milaza ny tena no Andriamanitra ao amin'ny fiangonana io nefa tsy Andriamanitra zany. Zay ny zavatra misy sahady eo amin'le fiangonana. Dia fa hitantsika taratra sahady zany le izy. Misy maka ny endrik'Andriamanitra nefa tsy Andriamanitra io. Misy solo ny toeran'Andriamanitra. Inona no tohizantsika le fanazavana? Mbola hiresaka tsara tsika zany mikasika an'izay rehefa tonga ny herinany. Inona ihany koa ny hafatra izay nomeny Jesosy an'ity fiangonana ity? Dia ny hafatra izay nomeny voalohany dia zao hafatra fankasitrahana ny asan'ilay fiangonana. Asa fankasitrahana zany resahan'i Jesosy eto. Dia ny 9:20 dia zao ny teneniny amin'ny 9:20. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Ozy Jesosy hoe fantatro ny asanao, fantatro tsara io asa ataonao, manana fitiavana ianao, manana finoana ianao. Dia inona koa le zavatra noteneniny teo? Manao hoe mahatoky koa ianao izy izy, mahatoky eo amin'ny asa ianao izy izy, ary manana faharetana ianao. Dia toy izany farany ary ny asanao farany ozy izy dia be noho ny voalohany ozy izy ny asanao farany. Raha jerena zany ny hafatra teo amin'ny fiangonana zany amin'ireo fiangonana fito ireo, dia ity fiangonana ity anisan'ny nahazo zany fankasitrahana kely indrindra. Misy betsaka ihany zany fankasitrahana nomena fiangonana hafa, fa ity zany anisan'ny fiangonana nahazo fankasitrahana kely zany. Kanefa ny fankasitrahana izay nataon'i Jesosy tamin'ity tsy natao tsinontsinona io, fa zay ny Jesosy rehefa manao ny marina ianao dia derain'ny tompo ianao, fa rehefa manao ny tsy marina ianao dia teneniny mihitsy ny tsy mety aminao. Ka nanana fitiavana zany ity fiangonana ity izy izy, nanana finoana ity fiangonana ity izy izy, ary natoky tamin'ny asa izy izy, ary nanana faharetana ihany koa izy izy, ary ny asany farany be noho ny voalohany. Raha ny zavatra hita zany, vao mijery saly tsika teo mijery le hoe
inona no fomba isehoan' Jesosy eto amin'ilay fiangonana Tiatira dia maneho Jesosy manao hoe misy Andriamanitra tsy izy eo aminareo, maka ny toerako io Andriamanitra tsy izy io. Izany ten'Andriamanitra fa misy Andriamanitra sandoka ao aminareo. Na dia eo aza nefa izay zavatra izay dia nankasitrahan'i Jesosy ny asa izay nataony. Ary zay ny zavatra ohatran'ny hoe misy paradoxa zany le izy. Satria amin'ny lafiny anankiray misy Andriamanitra tsy izy eo amin'ity fiangonana ity. Amin'ny lafiny anankiray nefany nanino? Nankasitrahany izy amin'ny asa izay nataony ary tsy vitan'izay fa raha mijery ny fiangonana rehetra zany ianao amin'ny asa izay nataon'ny fiangonana dia ity fiangonana ity no fiangonana la plus vertueuse ozy ny fitenenana. Zany hoe la plus vertueuse zany hoe tena navita nanao asa soa indrindra zany. Ity fiangonana ity zany tena fiangonana navita asa soa indrindra satria eo ilay zavatra hitantsika teo hoe ny asanao farany ozy izy be noho ny voalohany. Eo zany mahavariana amin'ilay izy hoe ahoana koa zany. Fa na dia teo ara zany nisy zavatra tsy nety teo amin'ilay fiangonana zany nankasitrahan'i Jesosy mihitsy ny asa nataony ary tena navita be lavitra izy. Navita be lavitra izy teo amin'izany asa izany. Dia eo moa le qualité izay nitenenan'i Jesosy anazy, fitiavana, finoana, mahatoky, faharetana zany. Ka tao aorianan'ny fanenjehana izay natao tamin'ny kristianina zany, tao aorianan'ilay 300 rehefa nahazo toerana ny fiangonana satria nahazo toerana izy ary rehefa avy eo izy taty aoriana nahazo ino izy ity? Lasa firenena mihitsy izy. Satria sady lasa ny papa no lasa taty aoriana zany taty amin'ny 590 taty aoriana taty zany taonjato taty aoriana araka ny fandraisantsika kely. Dia tamin'ny 590 io no voalohany nisy papa zany sady lasa mpitondra fanjakana izy no mpitondra fiangonana zany. Dia rehefa nahazo ny toerana zany tamin'ny 730 ny fiangonana. Rehefa nahazo ny toerana ny fiangonana tamin'ny 730 nanana territoire anazy manokana izy. Nanana territoire zany hoe lasa nanana pays ho anazy manokana zany izy na firenena ho anazy manokana. Dia efa neken'ny mpitondra fanjakana rehetra izy ary ny mpitondra fanjakana tamin'izany andro zany ary nanaiky ny fahefan'ny eglizy, nanaiky ny fahefan'ny papa. Ary tsy vitan'izay fa tamin'ny vokatra n'izay zavatra zay, eo mantsy le resahantsika hoe ny fitiavany, ny finoany, natoky teo amin'ny asa izy, nanana faharetana izy, miroborobo be ny famparitana zany, ny fivavahana kristianina zany nanerana any Eropa. Miroborobo be ny famparitana ny fivavahana kristianina nanerana any Eropa. Ary tsy vitany hoe teto Eropa ihany fa nanerana ihany koa an'izao tontolo izao. Tena niroborobo zany io. Zany hoe na dia teo aza zany le fiarahany tamin'ny fitondram-panjakana, na dia teo ara zany hoe tsy ampy sakafo ny vahoaka tao amin'ny fiangonana satria le fahamarinana soratra masina zany nosoloana io lasa fotom-pampianaran'ny eglizy no niainan'ny fiangonana tamin'izay vanim-potoana zay zany. Na dia teo aza nefa izay dia niroborobo ny asa zany. Nanerana ny Eropa zany niparitaka ny asa. Ary ny fivavahana kristianina izay nisy teto Eropa zany dia zao tamin'ny vanim-potoana io dia zao ny fivavahana katolika ireriana. Fivavahana katolika romanina ireriana. Zay zany ny fivavahana kristianina nisy, tsisy hoe fivavahana hafa-tsony nisy. Fa ny fivavahana katolika ireriana no nisy teto Eropa tamin'izany vanim-potoana zany. Ary ny nitoeran'ny fitondram-panjakana raha tamin'ny 730 hoe nazon'ny katolika hoe territoire anazy manokana zany sy nahatonga azy hoe sady mpitondra fanjakana izy no mpitondra fiangonana. Dia zao hoe tsisy nanohatra intsony izy tamin'izay fotoana zay satria ny fahefana nanohatra azy farany talohan'ny 730 dia le hoe fihetsehana arienina zany. Ireo zany
fietsena kristianina izy io zay tsy nanaiky ny fotom-pampianaran'ny eglizy ary tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato dia ringana tanteraka sy ripa tanteraka izy ireo noho ny zotom-po zay nataon'ny eglizy zany ny ampifandringanana azy ireo ka rehefa ripaka zany ireo sy ringana dia nahazo toerana ho anazy manokana zany ny eglizy tsisy nanohatra anazy tsony efa nifandray tsara izy tamin'ny fotoam-panjakana nanaparitaka an'izay hoe fotom-pampianaran'ny eglizy zay ny fivavahana kristianina zany dia ny fivavahana kristianina katolika veriko tsara fivavahana kristianina katolika romanina nanaparitaka zany ny filazantsara zany sy ny fotom-pampianaran'ny eglizy nanerana any Eropa sy nanerana an'izao tontolo zao. Inona moa ny dikan'ilay hoe katolika? Ny dikan'ny katolika dia zao hoe universel, zay ny dikan'ilay hoe katolika. Zany hoe maneran-tany zany, zay ny dikan'ilay hoe katolika. Maneran-tany izay ny dikan'ilay hoe katolika. Ary tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato dia inona ny zavatra nisy tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato rehefa nahazo ny firenena ho azy manokana ny eglizy sady mpitondra fanjakana izy no mpitondra fivavahana dia tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato io no nanendren'ny emperora ny hoe papa voalohany teo amin'ny tantara. Zany hoe talohany io zany mbola tsisy papa teo amin'ny tantara. Fa tamin'io fotoana io zany dia hoe tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato zany no nanendrena ny papa voalohany teo amin'ny tantara ho lehiben'ny eglizy maneran-tany. Dia inona no fidiana papa tamin'izany? Ny evekan'ny Roma no fidiana ho papa tamin'izany fotoana zany dia ny emperora no nametraka azy teo zany. Dia niparitaka zany ny roborobo zany ny fanaparitahana ny fivavahana kristianina nanerana any Eropa sy nanerana an'izao tontolo zao. Ary raha raisina fotsiny ary, raha raisina rehefa miparitaka io fivavahana kristianina katolika romanina io nanerana Eropa sy ny na any Afrika naheran'izao tontolo zao zany dia zao hoe isaky ny atao ohatran'ny hoe isaky ny boro, zay moa le filaza azy aty Frantsa zany, ohatran'ny hoe vao misy commune anankiray zany, ohatran'ny hoe isaky ny fokotany angamba raha zay no azoko isaky ny fokotany anankiray dia maninona misy eglizy io dia iny eglizy iny mametraka le fahefan'ny eglizy, mametraka ny fahefan'ny eglizy amin'ilay toerana. Misy fiangonana amin'ny toerana zay hoe isaky ny fokotany dia jereo tsara fa na any Madagasikara ary fa misy fiangonana katolika amin'ny toerana zay tsy eritreretinao any, tsy eritreretinao fiangonana toerana any ambanivohitra any dia misy eglizy eo ampovoan-tanàna io misy eglizy. Zay zany le fametrahan'ny eglizy ny fahefana zany. Ka tamin'ity zany ity eglizy ity zany hoe ity fiangonana ity zany fiangonana Tiatira, zany hoe ny fiangonana Tiatira zany dia maneho n'izy maneho ny fiangonana katolika romanina zany izy ity. Ka ity fiangonana ity zany izy zany ny zavatra tena hoe nanamarika taminy zany dia ny asa lehibe zay nataony. Tena navita asa lehibe zany ity fiangonana ity. Tena navita asa lehibe ity fiangonana ity. Ary nolazainy izy fa ny asa farany tena nini be lavitra noho ny voalohany. Eo zany mifanohatra ity fiangonana ity amin'ny Efesosy. Inona ny zavatra nikian'i Jesosy tamin'ny Efesosy? Zavatra nikian'i Jesosy tamin'ny Efesosy dia zao manao hoe fa mananteny aminao izy satria nanadino satria niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Zay no nataon'i Jesosy amin'ny Efesosy. Nikian'i Jesosy izy fa niala tamin'ilay fitiavana voalohany. Ity fiangonana ity indray nefany ny asany farany be lavitra noho ny voalohany. Zany hoe mifanohatra zany amin'ilay fiangonana Efesosy dia tadio tsara. Fa rehefa paritaka nanerana zao tontolo zao ny fiangonana katolika dia inona koa ny zavatra natsangana? Nanangana école izy, nanangana hôpitaly izy ho toeram-pitsaboana, nanangana université izy any amin'ny ambaratonga ambony zany ho fampianarana ny olona zany. Zany ny zavatra nataon'ny eglizy. Tena hoe teo amin'ny asa zany izy tena navita be izy. Raha mbola misy angamba fiangonana
ninona mitsangana am'izao fotoana zao amintsika miteny zao mbola tsisy mavitavita ny katolika zany raha resaka hoe asa rehefa mba mijery reportage amin'ny télé reny ianao any amin'ny toerana ny kodaoda any misy toerana tsy haiko dispensaire katolika ilay izy mitsabony boka tonga daholo reny olona boka reny tsabonao misy olona tsy manan-kanina any katolika manome vovo-dronono manome koba manome vary zany ny asa vitany kiza mahavitan'izany firifiry tena mahavita azy tsy vitan'izany any jerena ataon'ny Pierre Pedro fotsiny izy mahavitany zavatra ataon'ny Pierre Pedro jereo rehetran'ireo eo tsy tadidiko tsara moa io akaikin'ny mahazo io le toerana fa tsy tadidiko tsara tsy haiko ambo mahitsy sa izy ny anaran'ny toerana io tsy tadidiko tsara fa eo amin'le toerana misy an'ny Pierre Pedro jereny zavatra vitan'ny Pierre Pedro fanampinan'ireny mahantra reny reny olona mitsindroka zordira reny lasa manana ny maizy azy le olona vina koa reportage nyjereko reny manampy le olona eny amin'ny sisin-dalana eo amin'ny tany amin'ny lalam-by eo Tananarivo iny de misy association katolika mandeha manampy an'ireny olona reny de miantso ao zao izy mivonina aminareo hiala amin'izao toerana zao de omena tranonareo fa le tranony efa tsy omena fotsiny amin'izao fa ny zavatra atao aminareo de zao hofanina aloha nareo miala amin'ny toerana misy anareo de rehefa hofaninareo de manina mandeha mianatra mamboly de manamboatra le trano de arahana maso akaiky ahoana ny fandrosoanareo amin'izay zavatra zay de io trano io tsy hoe anao tonga de anao zao fa tsy haiko mila 5 taona mipetraka angamba ianao vao tompon'le trano angamba ny oloatra zay izy fa lasa misy tanàna kely mihitsy le izy any amin'ny toerana any ambanivohitra be any zareo nanangana le izy de tena derain'ny tompo le izy zavatra zany zavatra zany ke zavatra mahafaly zany tena maharavo mijery an'izany zavatra zany ianao misy amin'ireo ankizy ireo mivoaka avy teny zany niteraka tsinona le olona reo lasa misy mianatra ny université misy tonga ty andafy lasa manana teny hoe manana ny maizy azy zany le ankizy zany zay le zavatra asa nge zany vitan'ny katolika zany raha olona dasa zany satria zay le izy efa fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy ny asanao farany ozy izy be lavitra ny voalohany ary ny derain'Andriamanitra zay asa zay nakasitrahan'Andriamanitra izay asa izay zany fa zao hoe tapitra indray ny fotoanantsika tamin'ity an'ity fa hotoizantsika izay amin'ny lesona manaraka izany manasa antsika raha iaraka ivavaka tsika raha io misaotra anao zay mankalaza anao ary mamevona atranao misaotra fa afaka niarany andra sy nandinika ny teninao manamasinana irany amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana ary raha mbola no izany lesona izany zay manaraka dia meonay ny zotom-poindrina mbola fany manantotosa sy manatanteraka izany dia raina mandrak'izay ny anaranao ray dia misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy nanandratana izany vavaka izany raha eto anatrehanao halleloia amen dia manao antsika indray mandram-peony baibay daholo tsika rehetra